faly tafaona amintsika tsarary avy indray a atao anatin'izao fandarana izao manana loha hevitra vaovao isika izay arahana mandinika eto indray a mandritra ny fotoana vitsivitsy a ary tsy miova ny vahintsika dia ny pasteur Andriampalatina Fanera izay alabaina tonga soandray atao anatin'ny fandarana. Miarabanao namana Dino ary miarabanao inkoa iara-mandinika loha hevitra vaovao indray tsika amin'ny alalan'ny ty fandarana ity. Tolotra avy hatrany angamba ny lohateny a manao hoe rava Babilôna mialary oloko. Baiko izay atao hoe mivantana. Iza ny voakasiky ty baiko ty pasteur a ary ahoanany amin'ity Babilôna ty izay mampametra-panontaniana satria mazava mihitsy ny baiko fa misy zavatra miandry azy izay asain'Andriamanitra ialan'ny olona eo anatin'izany tanàna angamba zany na zao lazana azy raha ny fanoloan'ny apokalipsia mbola misy ara-géographie ve zany Babilôna zany aiza izany inona no tsara ho fantatra mikasika izany raha ny soratra masina anjerena tompoko. Marina zany namana Dino tena lalina tokoa ary mampieritreritra nilay ten'Andriamanitra izay nangalantsika n'ilay loha hevitra hoe rava Babilôna miala aminy ireo oloko. Maro ny fanontaniana mipetraka ao anatin'izay hoe iza le Babilôna, aiza le Babilôna, dia inona no mombamomba ahoana, inona mombamomba le Babilôna, inona no asehon'le Babilôna ankehitriny, mbola misy hoe zany Babilôna zany amin'izao andro enantsika zao sa efa lasa taloha tamin'ny andron'ny Daniel sisa hoe mbola misy hoe zany amin'izao fotoana zao. Kanefa ny apokalipsia dia miteny hoe miala aminy ry oloko. Zany hoe tsy hoe olon'Andriamanitra tam'izany no atsoin'Andriamanitra hiala Babilôna, fa ny olon'Andriamanitra mandraka ankehitriny dia atsoina hiala Babilôna satria rava Babilôna. Fanontaniana mipetraka ankoa namana Dino dia hoe rovina no rava Babilôna, ahoana no ny fomba aravan'le Babilôna, inona no mahatonga le Babilôna ho rava, zany rehetrarehetra zany no diniantsika anatin'ity loha hevitra ity. Tena mahaliana izy ity ary tsy ataontsika hoe fandiniana na fandalinana faminaniana fotsiny, fa tena fatahantsika mihitsy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra sy ny zavatra iainantsika ankehitriny, satria ny fanontaniana mety hipetraka namana Dino dia hoe efa niala tao Babilôna ve ny olon'Andriamanitra amin'izao ankehitriny zao sa mbola Babilôna? Sao dia mbola Babilôna raha ny olon'Andriamanitra? Anisan'izany zasy ianao anie maniry mba ho tonga zany hoe olon'Andriamanitra zany ary manantena mba ho anisan'ny olon'Andriamanitra. Dia fanontaniana petraka efa niala Babilôna ve ianao sa mbola Babilôna ianao amin'izao andro ankehitriny zao? Izay no fatahantsika amin'ity loha hevitra ity. Sy ny hanomboantsika azy angambany dia ny hoe nahoana no andinika an'ity loha hevitra ity tsika, inona ny antony mahatonga atsika andinika an'ity loha hevitra ity. Apokalipsia 4:10 sy ny 9 no andeha ho vakitsika. Apokalipsia 4:10 ny 9 sy ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny rehetra izay ho arahantsika. 9: ny amin'ny anjely telo izay nitory sy ny fahasambarany izay maty ao amin'ny tompo ary ny andro fijinjana. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. 9: ary nisy iray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe rava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fitsangatsangany. Hatreo aloha io tokosan'inona io zany apokalipsia 4:10 dia mampafantatra antsika fa nisy anjely telo zay nanana filazantsara, zay le voalasana eo nanana filazantsara mandrakizay natao inona izy hotoriana amin'ny olona rehetra, firenena rehetra, fokom-pirenena samy hafa fiteny, hotoriana amin'ny olona rehetrarehetra le filazantsara. Dia lay anjely faharoa rehefa nitory izy
na rehefa niteny izy de ny afatra zay nitoriny dia mahakasika Babilôna. Rava Babilôna lehibe zay le afatra nitoren'le anjely. Aika zany namanadinao ity loha hevitritsika ty dia afatra zay ho toriana amin'ny olona rehetra mihitsy. Tsy hoe filazantsara mandrakzay izy izy mivolazana eo zay ho toriana amin'ny olona rehetrarehetra. Anisan'ny filazantsara mandrakzay zay ho toriana amin'ny olona rehetra lay afatra faharoa de mahakasika ny Babilôna, faravany Babilôna. Dikan'izay tsy hoe fandiniana faminaniana fotsiny zany le ho ataontsika eto fa tena afatra tsy maintsy ampahafantarina ny olona rehetra mahakasika ny Babilôna. Zay mahatonga anany teo tavoalohany teo hoe raha miantso ny olo ny alo Babilôna Andriamanitra fantanena petraka de hoe efa nialo Babilôna ve ny olon'Andriamanitra ankehitriny sa mbola ao Babilôna. Ny toko andininy faharovaka itsika le Apokalipsy toko 7:20 andininy faefatra. Apokalipsy toko 7:20 ka ny andininy faefatra. Ary nare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsy hisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Io koa zany de mampafantatra atsika ninona ny antony mahatonga atsika andinika an'ity loha hevitra ity milaza mantsy le loha hevitra hoe rava Babilôna. Fa voalaza le Apokalipsy toko 7:20 de hoe mba tsy ombona anareo ota aminy. Zay zany ny anisan'ny antony andravana ny Babilôna. Misy fahotana ataony ary misy lozany koa zay zay amelezana azy ka mahatonga ten'Andriamanitra hoe mba tsy azo anareo ny loza zay anjo azy dia atsoin'Andriamanitra ny olony hiala ao Babilôna. Fantanina petraka mandinina za rehetrarehetra any de hoe inona le fahotany Babilôna ka mahatonga an'Andriamanitra miantso ny olony hiala ao Babilôna ka tsy iombona fahotana ny Babilôna. Inona le fahotana ataony Babilôna? Faharoa, hisy loza anjoan'ny Babilôna. Zay rovina no iseho zany zavatra efa miatra amin'ny Babilôna ve zany loza izany ankehitriny. So de hoe ena miresaka moa tsika zany zao anatin'ity fandarity so de efa miatra amin'ny Babilôna aza le loza de tsika any koa taraiky eo Babilôna de hiaran'le loza moa ve zany anisan'ny loza miatra amin'ny Babilôna hoe zany zao zavatra iainantsika zao ny loza mahasamihafa ny ady sisa efa famelezana amin'ny Babilôna ve zany zao toe-zavatra iainantsika zao de tsika zany zao ankehitriny miatra zany koa ny tsika ankehitriny miatra loza mahasamihafa fahasaranana zavatra mahasamihafa efa anisan'ny loza zay miatra amin'ny Babilôna ve zany rehetra zany sa zavatra mbola ho avy. Inona le loza zay ho asian'Andriamanitra na amelezan'Andriamanitra amin'ny Babilôna? Ahoana no hiafara amin'ny Babilôna? Zany rehetrarehetra dia ho fatantsika ao anatin'ity fandarana ity. Andao tsika hiditra kely ary namanadinoa. Fampidirana moa zany no ataontsika amin'ity fizarana voalohany ity, fampidirana ihany. Ndao fatantsika misimisy kokoa mahakasika le hoe Babilôna re. Iza kay Babilôna? De ny fantaniana ho valentsika oviana ny andoha Babilôna, fiandohan'ny Babilôna. Satria tsy maintsy nisy fiandohana ny zavatra rehetrarehetra. Zay le hoe misy fiandohana de misy fiafarana. Ny hafaran'ny Babilôna zany rava, araka le Apokalipsy rava no hiafarana. Fa jerentsika ny andohana hoe oviana ny andoha ary taiza no nipoiran'ny Babilôna voalohany indrindra. Ndao anome famaritana kelitsika zany am'le anarana aloha zany anarana hoe Babilôna. Le anarana hoe Babilôna zany azontsika jerevana zany ry havana malala any amin'ny dictionnaire sy ny zavatra maro samihafa de fa omena kely fotsiny tsika zany eto dia misy famaritana maro momba n'le hoe anarana Babilôna. Amin'ny famaritana amin'ny teny acadien, sumérien faniraisiko dia teny araméen. Ny dikany hoe Babilôna amin'ny teny araméen dia Babel.
zay ntika de rehefa maheno an'izay zany ianao tantara fantatra de tonga de miverina ao an-tsaina hoe ohatra ny efa eno zany hoe anarana hoe babela zany a aika zany le Babilôna dia avy amin'ny babel no ny andohany amin'ny teny araméen zany izy dikany hoe Babilôna dikany hoe babel moa zany a na hoe dikany hoe babel ao amin'ny baiboly le anarany hoe babela zany porte de Dieu ny dikany varavaran'Andriamanitra zay ny dikany hoe babela fandao ho fatantsika misimisy kely mahakasika an'le Babilôna le tanàna mihitsy zay zany io satria tena nisany le Babilôna tena nisy teto ambony tany le tanàna hoe Babilôna na le firenena na fanjakana dia fantanena mipetraka ozy izy tena mpiandoana de hoe mbola misy hoe zany Babilôna zany am'izao andro enantsika zao say farava tokoa de efa tanteraka ve le faravahan'ny Babilôna sa mbola ho avy raha milaza ny apokalipsy hoe rava Babilôna efa tanteraka ve sa mbola ho avy fa zao ny zavatra nisy namanadinao le Babilôna dia tanàna anankiray tany amin'ny fahatry Mesopotamia tany nisan'le tanàna ny Babilôna teo amoron'ny Eufrata no nisy azy am'izao andro ainantsika zao dia any amin'ny faritry Iraka no misy an'ilay Babilôna tam'izany fotoana zany any amin'ny faritry firenena Iraka zany misy an'io Babilôna io am'izao andro ainantsika zao ary 100 kilometatra atsimon'ny renivohitra Iraka tsy iza fa Bagdad no ny olona lay Babilôna le tanàna Babilôna zany azo amarina moa zany raha araka ny fikaroana zay ataon'ireo mpikaroka arkéologie ozy izy tsika dia mahita an'izany zavatra zany ny rehefa nanao fikaroana de nahita an'izany zavatra zany any amin'ny faritry Iraka 100 kilometatra aty atsimon'ny Bagdad nahitana tanàna anankiray zay ny olona efa ela tany aloha tany io le Babilôna io zany hoe raha zay zany zao no raitsika dia efa nanina le tanàna Babilôna efa rava zany le Babilôna raha arak'izay famaritana nomenatsika teo zay kanefa ny apokalypsy mbola misy hoe ravany zay ny apokalypsy nefa de mbola miteny hoe rava Babilôna miala tao ry oloko dikan'izay tena mahalinana izy ty mbola misy Babilôna hafa indray zany na hoe amin'ny heviny hafa indray zay ho fatantsika amin'ny alalan'ity aloha hevitra ity ndao jerevantsika ara ny andohany ary ny andohan'ilay Babilôna na babela zany ozy izy araka ny teny araméen ao amin'ny Genesis 10 nandeha vakitsika Genesis 10 de ny 9 sy ny 9 ka hatramin'ny 10 Genesis 10 ny 9 ny 10 hatramin'ny 10 zao no vaky ny teny ary ny zanakalahy ny Ama dia Kosy sy Mizraima sy Pota ary Kanana ary Kosy niteraka ny Nimroda izy ny voalohany zay tonga olona mahery tambonin'ny tany izy de mpiaza mahery teo anatrehan'i Jehova ka izany nanaovan'ny olona hoe tahaka ny Nimroda mpiaza mahery eo anatrehan'i Jehova ary ny andohan'ny fanjakany dia Babela sy Ereka sy Akada ary Kalne tany amin'ny tany Sinara mahaliana le baiboly manomboka izy amin'ny 9 de hoe ary ny zanakalahy ny Ama dia Kosy sy Mizraima sy Pota ary Kanana Kosy ny voalohany zanakalahy ny Ama izakay Ama zanaky Noa telo mirahalahy zanaky Noa Sema Ama Jafeta ao de ny zanakalahy matoan'ny Ama Kosy de avy eo mitendra izy manomboka ny 10 ary Kosy de niteraka ny Nimroda zafy kely ny Ama zany Nimroda
Nimrôda ozy izy de voalaza fa mpiaza mahery, olona matanjaka, olona malaza teto ambony tany zany Nimrôda zany. Fa inany no nataony na hoe inany zavatra voalaza mahakasika Nimrôda de amin'ny 10 de ozy izy ary ny andohan'ny fanjakany Nimrôda io dia iza ozy izy Babela. Aika zay ny andohan'le Babilôna e. Iza kainy nanolona ny Babilôna? Nimrôda nanolona azy. Zafy kely. Zafy afy marina zany satria zafy kely ny Iama. Zay zany le ny andohan'le Babilôna na Babela ozy izy tsika. Nimrôda no nanangana azy. Fanjakan'ny Nimrôda Babela ozy izy. Ny andohan'ny fanjakan'ny Nimrôda Babela araka iny voalazan'ny Baiboly. Fandao dirantsika lalina kely izy namana dinao hoe inona ny tena zavatra niseho ny andohan'ity Babilôna ity na Babela ozy isika. Genesisy 1:1 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Ndao vakitsika. Genesis 1:1 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7. Ny nanaovan'ny olona ilay tilikambo tao Babela sy ny nanorokoroan'Andriamanitra ny fitenin'ny olona. Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Ary raha nifindrafindra ny atsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonona teo. Ary nyresadresaka hoe izy andesika hanao biriky ka andotra azy tsara, ary ny biriky nataony solombato, ary ny asfalta nataony solondrihitra. Ary hoy izy andesika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hatakatra ny lanitra dia hanao zay azotsika laza fandrao ely eny ambonin'ny tany rehetra isika. Dia nidina Jehova izany tanàna sy ny tilikambo zay nataon'ny zanak'olombelona. Ary io Jehova indro iray foko ny olona sady iray fanononana izy rehetra, ary ity vao fiandohaniny ataony koa izao de tsisy azo sakanana ninninona izay saintsaininy atao. Aoka isika hidina ka eny no anorokorotsika ny fiteniny mba tsy hifankalalateny izy. De tao no nampielezan'i Jehova azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra, de nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Koa izany no nanaovany ny anarany hoe Babela. Fa tao Jehova no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra, ary tao no nampielezan'i Jehova ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Mazava ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Nimrôda, ny andohan'ny fanjakan'ny Nimrôda Babela ozy izy voalazan'le 10 Genesis sa zay? Dina zavatra nataony nanangana tilikambo. De voalaza ten'Andriamanitra ny tapony atakatra ny lanitra. Inany tanjony dia azo laza mba dia hanao zay azahotsika laza fandrao ely eny ambony tany rehetra isika. Ndao mba maky ny ten'Andriamanitra atsika e, hoe tena rasy ve le tilikambo e. Na le projet na le tetikasa ozy tsika ohatrany hoe tetikasa man zany hoe ndao hanao tetikasa lehibe anankiray anangana toro. Tetikasa manokana am'izao andrenatsika zao man zany de hoe toro ny filazany reny. Toro de zavatra avo be hoe tetikasa ratsy ve le tetikasa sa inona ny tena atao ambadika an'le izy. Voalohany aloha zany efa voalazan'io Genesis io amin'ny 10 de milaza izy hoe ny tanjona tao ambadika an'ilay tilikambo dia ny azahoana laza. Zay ny azahoana laza ho atsika ozy izy, azahoantsika laza. Fa inona ny tena zavatra niseho tao ambadika an'izay, le hoe andao anao tilikambo ka ny tapony ataotsika matakatra ny lanitra mihitsy ny tapony. Any amin'ny Isaia ny mamaly azy. Isaia 4:4 ny andininy 12 ka hatramin'ny 4:4. Isaia 4:4 ny andininy 12 hatramin'ny 4:4. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro zanaky ny maraina, voakapa ianjera amin'ny tany ianao ry ilay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no hiakarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako, de hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any am-parany avaratra aho. Hiakatra ao any ambonin'ny avonin'ny rahona aho ka
ho tahaka ny avo indrindra. bo ve tsy mitovitovy ale fisainana zay le hoe araka volazan'le Genesis toko faraiky ambin'ny folo Andriamanitra mihitsy no teny hoe tsy ho voasakana tsisy tsy azo sakanana na inona zay saintsainy hatao amin'ny andininy fahenina milaza an'izay. Koa izao dia tsy isy azo sakanana na inona izy izay saintsainy hatao. De aty amin'ny Isaia toko fahaefatra ambin'ny folo izy de milaza an'izay ihany koa fisainana. Izaka nisy fisainana voalaza dia le anjely fitarikandro kitany fitarikandro zay voalaza ao zanaky maraina Lucifera zany ny anarany. De inona zavatra ny saintsainy Lucifera de ozy izy andefa telo ambin'ny folo ary ianao dia efa nanao anakapo ny saintsaina zany nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako. De inona natao Nimrod? Ndao tsika anao tilikambo tapony mahatakatra ny lanitra. Any an-danitra no iakarako, any ambonin'ny kitan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako, hanandratako ny seza fiandrianako. De inona zavatra niseho tary amin'ny Babely? Inona ny antony anaovana le tilikambo? Azahoantsika laza. Tena mahafitratra reny izy. Azahoantsika laza. Any ambonin'ny kitan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako ary hipetraka ao tendrombohitra fivoriana any amparany avaratra aho, hiakatra any ambonin'ny avonan'ny rahonao ka inona tena tanjona ka ho tahaka ny avo indrindra. Ary avana amin'ny malala Babilôna, Babela efa nanomboka kay zany tamin'ny tany amin'ny Genesis, tamin'ny andron'ny Nimrod. Lay Babilôna sy ny zavatra eritreretina nataon'le Babilôna, zavatra fikasany. De fikasan'le Babilôna na le Babela dia mianakatra an'Andriamanitra ary mba ho tahaka an'Andriamanitra. Ary zay no nahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe nidina mba izaho dia nampifangaroan'Andriamanitra ny fomba fiteny tamin'izay fotoana izay. Dia zay mahatonga le hoe Babilôna hevitra tonga de misintona am'izay tsika zany zao le hevitra le Babilôna. De ny hevitra le Babilôna namana dinao dia confusion. Zay ny hevitry ny Babilôna. Symbole de confusion. Zay mo zany izy amin'ny teny frantsay. Dia vokatry ny zavatra niseho tao Babela no nazahoana zay hevitra zay. Lay fifangaroana tsy fankazo intsony ny fitenin'ny olona tao anatina fisavorovoroana na hoe confusion izy tsika ny olona re tamin'izay fotoana zay. Zavatra niseho zay tamin'ny Babela fa ny heviny kosa am'izao andro iainantsika zao na ny heviny ara-panana zay fomba ilazantsika azy dia zay ihany koa ny heviny confusion. Fa mbola hidirantsika lalina mantsy zany izy io ny tena marina hoe inona marina kay ny fiseho an'izay ary am'izao andro iainantsika zao raha hoe ny Babilôna na Babela dia mampiseho aona moa tena andikatsika le hoe confusion zany fifangaroana na fifanjavona zay manjavozavo misy zavatra maro zany zay mifamaofao ao de tsy fantatra ao tsony hoe inona ny tena marina, inona ny diso. Zay zany le Babilôna tafiditra ao anatin'izay le endrika asehon'le Babilôna. Dia ngamany tsy zatsony zany ny amaly fa ametraka fantaniana aminao zany zao hoe mbola misy hoe zany le Babilôna am'izao andro iainantsika ankehitriny zao sa efa rava tamin'ny andron'ny Nimroda na efa rava tamin'ny andron'ny Daniela le Babilôna. Mbola misy ve raha zay no zavatra asehony le Babilôna sy ny toetsain'le Babilôna. Toetsain'le Babilôna dia ny anakatra ny lanitra hitovy amin'Andriamanitra, ho tahaka an'Andriamanitra, tiaka ny toeran'Andriamanitra sy ny vohinahitr'Andriamanitra ka
mba ahazo laza ho an'inona ho any tenany zay le izy ahazo laza ho any tenany zay mihitsy ny tenin'ny Nimrôda azahotsika laza de ndaotsika anangana anty tilikambo ity tena maliny ty loha hevitry ty a inoako fa mbola dodina isika hoe inona indray ny hotohiny kanefa noho ny fotoana voafetra ndao ajalony eto aloha ty fizarana androany ty a mampananteny zay fa hotozy atsika io fiarah-mianatra io tsara raha apetraka ambavaka izany fotoana zany paster iaraka ivavatsika fiaraina isan'ny an-danitro misotranao zay noho ny famindraponao ka mbola ampahafantarinao ny fahamarinana voalaza ny teninao ny amin'ny Babilôna voalaza ny faminaniana zany ny faravan'ny Babilôna sy ny antso zay atao ho an'ny olonao Andriamanitro ny vahoakanao mba hiala ao Babilôna o Andriamanitro tario amin'ny alàna fanainao masy izahay mba tena fantatray marina makasika an'izany Babilôna izany ka tonga anay hiala ao Babilôna tokoa ka tsy iombona fahotana iombona ota amin'ny Babilôna tsy hisy ahazo anay ihany koa ny loza zay amelezana an'izany Babilôna izany dia mitahi ny mpiaino tsirairay avy ianao zay manaraka an'izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen de mankasitraka anao ry mpijery sy mpanaraka ny fandarana jaina naharitra hatramin'ny farany isaoratsegny koa reo namana teknisiana zay nanao ny aintsio zavatra nampifandray atsika ankasitrahana ny pasteur Lebaratila Fanera zay mbola hitondra ny famelabelarina ao antsika eto a amin'ny fiaonana manaraka manao manam-pijery manam-piteny manam-piresaka tompo-klasy